miarabantsika indray tonga soa eto amin'ity fandarana embassy itôlika ity izay iarahanao amin'ny mahasolo amerikana. Ny tenako hoe Hervé Parinjaka no hitondra ny fotoana androany. Vahintsika kosa Giovanni Jimalson. Miaraba Giovanni, misaotra betsaka ndraiky vahiny. Salama Hervé, dia miaraba ny izay olona rehetrarehetra manaraka izao fandaharana mivantana izao. Dia mankasitraka ny Italika sy ny ambasady amin'ny fandraisana. Ya, misaotra betsaka Giovanni, androantsika iresadresaka mahakasika ny momba ny tambajotra sy tserasera sy ny fampiasana azy. Mialohan'izany angamba dia araka ny mahazatra ho ambaranay fohifohy aminao ny mahakasika ny vahintsika. Giovanni Jimalson, izy moa dia mpikambana ao amin'ny parlemanta régionaly tanora ety amin'ny ranomasimbe indiana, koa mahasoivoan'ny fandriam-pahalemana eo anivon'ny firenena mikambana. Ankoatr'izany dia mainty milaly ny vasim-piofanana RLC ihany koa ny tenany, izay programma novatsin'ny departemanta mpanjakana amerikana. Tanora mpitarika i Giovanni, izay ngamba mahakasika ny Giovanni Jimalson izay tsy vahiny eto amin'ny fandarana fa efa niverina izao. Mamerina fisaoranao izay Giovanni, misy ny famelabelan-kevitra irasantsika mahakasika ny tambajotra tserasera sy ny fampiasana azy amin'ny tsara, amin'ny velarana ny tena sy ny fiarahamonina. Araka ny mahazatra dia ho raisinay ny fanontaniana izay mety apetrakareo any amin'ny commentaire ka ho valiana any amin'ny tapany faharoa. Ny itôlika moa dia mampatsiahy atrany fa ny itôlika dia sehatra ahafahantsika mitafatafa sy miresadresaka ireo hevitra izay mahaliana antsika, fa ny vahiny kosa sy isika rehetra dia tompona rehetra feno amin'ny fanambarana sy ny hevitra izay avoakantsika, fa tsy midika akory izay fa hevitry ny mahasolo amerikana. Izay no ela Jimalson Giovanni, mamerina fisaorana be dia be. Maninona no lasa mampiasa na tsy maintsy mampiasa ny tambajotra serasera ara-tsosialy ny olona amin'izao fotoana izao, indrindra tanora zany raha araka ny fahitanao anazy? Mamerina fiarabanantsika rehetrarehetra, dia alohan'ny hamalina izay fanontaniana izay dia toy mahazatra tsara ihany ho resahako hoe fa maninona moa safidina io lohahevitra iray hoe tambazotra serasera. Voalohany aloha efa mparitaka be ilay izy, efa saika mampiasa azy daholo ny ankamaroan'ny olona erak'izao tontolo izao mihitsy fa tsy eto Madagasikara ihany. Indrindra fa ny tanora tena efa ao anatin'ilay izy tanteraka, izany hoe efa andavanandrom-piainantsika ilay izy, dia nefany misy ankinan'ny fiainantsika be dia be. Dia ao ny lafiny mampandroso, ao ny lafiny tsara, ao ny lafiny tsy mampandroso na ny lafiny ratsy. Dia amin'izay hoe mahabe tanora mampiasa azy izay, dia tenako isan'ilay tanora mampiasa anazy isan'ny nahita soa tao anatiny, dia izay no antony safidianana hoe andao mba ho resahana izarana traikefa kely izany sy torohevitra vitsivitsy ho an'ny tanora namana izay te hitrandraka an'ilay izy hamadihana an'ilay izy ho soa. Dia ilay fanontaniana moa izany hoe fa maninona, voalohany moa izany dia mazava ho azy fa noho ny fandrosoana. Fandrosoana nitondra an'ireo zava-baovao rehetrarehetra ireo niainga tamin'ny famoronana ordinatera sy ny sisa, dia niroborobo taty amin'ny taona 2000 taty mipoitra amin'izay ny réseaux sociaux. Dia zavatra miaraka amin'ny fandrosoana izany ilay izy efa tsy afaka toerana intsony fa efa tsy maintsy teo. Dia rehefa mipetraka eo ilay izy dia lasa nampiasaintsika nitrandrahantsika ny fomba nampiasana anazy. Dia ny trandrahantsika anazy voalohany dia ho fanafainganana ny fifandraisan-davitra, na zany hoe fifandraisana ohatra amin'ny firenena iray fa toerana samihafa na firenena lavitra samihafa mihitsy, fa lasa aingana ny fifandraisana noho ny tambazotra serasera. Dia fanotelony ihany koa arak'izay hoe fanafaingana izay dia mba ho ina moa izany ilazako anazy, mba hisorohana fandaniam-potoana rehetrarehetra izany ka na nisy ary ny fombafomba taloha izay hoe nampiasaina mety tsy dia nisy voka-dratsiny dia nitranga ny tambazotra serasera izay misy voka-dratsiny fa misy voka-tsarany ihany koa. Dia
naroboroby le izy a ho ampiasana zany ho famanan'olana taloha olan'ny lenteur na tsy haiko loatra mandika anazy amin'ny teny gasy fa miala tsiny hoe misy zavatra meda loatra taloha de rehefa nitranga ny réseaux sociaux de lasa malakilaky le izy a de lasa tsy maintsy nampiasainy. Raha ho anay ho an'ny universitaire zao ohatra de fampitana ny programme fampianarana na ny emploi du temps avy ao anaty réseaux sociaux de tena malaky be fa tsy voatery miakatra eny am-pianarana intsony. Indrindrandrindra raha misy fiovana de any an-trano de mahafantatra fa tsy hoe lany fotoana ianao makany am-pianarana tonga eny ohatra hoe tsisy kory tampoka fa novan'ny tambazotra serasera zay olan'izay. Zay angamba ny amaliko ny fanontaniana iny. Ia, ho an'ny mpianatra moa zany efa nolazainao teo amin'ny manampy be dia be amin'ny fampianarana ny sy amin'ny fikarohana ny fianarana ny fampiasana ny tambazotra serasera zay tsy azo ialana tokoa am'zao fotoana zao. Misy ve endrika hafa koa isony fampiasana tambazotra serasera ara-tsosialy zany ankoatran'izay? Ie, misy de misy tokoa, misy amin'ny endrika be dia be fampiasana anazy. Voalohany indrindra aloha miompana betsabetsaka amin'ny tanora zany le votoatin-dresaka eto hoe ny ankamaroan'ny tanora mampiasa anazy aloha de ho amin'ny fialamboly de rehefa reraka ny fianarana na zavatra hafa atao any an-trano de miala voly mijerijery video mahaliana sy ny sisa. Fa faharoa anatin'izay koa isan'ny endrika fampiasana tambazotra serasera koa de ao fampiasana azy ho loharanom-baovao zany hoe fijerevana vaovao. Tsika zao na tsy manaraka vaovao amin'ny haino aman-jery ary de atao anaty Facebook fotsiny ohatra de efa mahita vaovao be dia be satria ny ankamaroan'ireo serasera haino aman-jery ireo de manana page Facebook daholo de zavatra lefa ny anaty télé sy radio de hita ao anaty Facebook ihany koa. De fahatelo ankoatra loharanom-baovao de fampitana vaovao ihany koa izy malaky be ny zavatra tiana ampitaina. Zay angamba tsy azavaiko be tsoa fa efa mazava be amintsika. De fa nefany ary tena isan'ny roborobo be eto amintsika eto Madagasikara ihany koa de fanaovana varotra sy fifanakalozana ny tambazotra serasera. Eto Madagasikara moa zany TikTok sy Facebook, Instagram koa misy mampiasa ihany anaovan'olona varotra na fifanakalozana service ohatra. De farany sady hiopana ny resakantsika ao aorian'ity valipantana ity de hoe fitadiavana mahasoa. Raha ho anahy manokana zao ny antony nampiasaiko tambazotra tamin'ny voalohany de tena hoe zay ny tanjoko hoe hitady zay mahasoa atao anatin'ity tambazotra serasera ity de Facebook nanomboako tamin'izany. De zay ny hiopana ny resakantsika manaraka eto. Ahoana zany milaza an'izay ianao Giovanni ahoana zany zay hoe ahoana no ampiasan'ny tanora ny tambazotra serasera zany hitadiavana zay mahasoa zay? Fomba moa zany be dia be atao anaty tambazotra serasera ato misy karazany fa le misy eto Madagasikara sy tena ampiasaintsika no resahako tsy ino zany fa Facebook, TikTok sy Instagram hoe misy loha tonga de hoe asa afaka ataonao en ligne amin'ny alalan'ireo zavatra ireo. Misy ohatra hoe community manager na fiandreketana, fikirakirana, famolavolana publication sy ny sisa. De misy ihany koa fomba hafa hoe tsy mbola manana zay asa ianao fa vao hitady mihitsy de eo le tiako resahana hoe ny profilanao mihitsy zany na ny profil Facebook na ohatra no ahodinao amadihana an'le izy de misy fomba ialako tsiny aloha ny toaneto fa mifangarongaro teny vahiny kely le resaka fa misy teny teknika tsy haiko mamadika anazy amin'ny teny gasy. Misy le fomba fiteny zay hoe personal branding. Personal branding zany de hoe mampiranty ny tenanao, maizy anao zavatra afaka amidinao na ny valeur anao zany hoe branding zany aseho olona hoe inona anao inona zavatra afaka atolotrao. De miainga amin'ny traikefa manokana fanahy moa zany izy hoe ho anahy manokana zao tata Facebook satria ianao tsy hoe poitra fotsiny sarinao de fantatry ny olona ianao hoe ohatra mahay mampianatra anglais ty olona ity ohatra mahay mampianatra leadership ty olona ity ohatra manana entreprise ty olona ity ohatra mahay an'izao ty fa mila resahanao le izy indrindrindrindra ho an'izay olona te hitady opportunité zany
zay zany a satria tsy ndriky kely aloha zay resaka zay hoe ho an'izay te hitady satria misy olona tsy te hitady aty anaty tambazotra izy de safidy malalaka mety hoe sary fotsiny de mijery vaovao izy de vitany anazy fa ty fanampiana ity zany hoe ho an'izay olona anao zay tous les moyens de tafiditra ao anaty les moyens ampiasainy hitadiavana soa ny Facebook de zay le teneniko teo hoe personal branding zay a resao ampiasao profil anao a satria asa le ho tadiavinao a de mila ekenao hoe tokony zavatra professionnel ny hita ao anaty comptenao de zavatra hita ao anaty comptenao a tsy midika zany hoe tsy maintsy hoe za manolotra service hoe varotra be le izy fa mety mizara fomba fahitany ianao mizara traikefa sy ny sisa fa miompanany amin'le sehatra misy anao le izy a ahafahan'ny olona mijery hoe ay azo zany sehatra misy an'ity olo ity afaka iaraha-miasa izy amin'izao zavatra zao de hiatsony anao iny avy eo de zavatra efa mandaitra le izy a sady ianarana andoavam-bola be mihitsy ny fomba famoronana contenu personnel na ho an'izay personal branding zay de zany anipazako anazy eto de misy ihany koa ohatra hoe ankoatran'izay hoe resahan'izay a de ny profil atsika mbola ho antsika tanora ihany ty teneniko ty hoe ataoko zavatra mahasoa daholo ao na farafaratsiny akamaroany zavatra misy anao tsika manko mahavery atsika ao an-tsaintsika tsapako hoe satria za tanora mitoy amintsika matanjaka be le motivation sy le faniriana hoe tena hiezaka hanao zavatra nefa tsika tratran'ny divertissement na ny hoe fanelingelena kely any antsefatsefany eny lasa zavatra tsy de misy dika no mibahana bebe kokoa ao anaty actualité atsika no le zavatra tokony ho hitantsika mahasoa atsika de tiako tenenina amin'izany hoe hainao a raha ianao le olona tena mitady soa de hainao a fanarahana zavatra hitanao hoe tsy mitondra makany an'le zavatra tadiavinao na page io na zavatra tsy de misy dika na groupe de ny abonné karoy a page a zay hitanao hoe misy an'le zavatra ilainao a de aran zavatra ataon'ireny olona arany zavatra publien'ireny olona reny satria tsy zavatra toloram-potsiny a fa mila karohana le izy de fomba fanaovana fikarohana zany a misy mot-clé na hoe teny fanalahidy ngamba ny madika anazy amin'ny teny gasy mot-clé amin'le zavatra tianao atao de iny fotsiny ny soraty eo amin'ny barre de recherche na eo amin'ny fitadiavana an'le izy a de mipoitra eo daholo zay publication na page mety ho fandraika amin'iny de abonné eo daholo ireny fa tsy ampoizonao a ny opportunité mety any ambadiky ireny zavatra efa tena nataoko le izy a de nahitako mahasoa de zany nizarako anazy amintsika eto de zay le izy amin'ny ankapobeny hoe raha fitiniko a de voalohany a avadiolo ny profil anao travaille eo tsara maka fotoana io na amatoana amam-bolana maro a na amatoanany mihitsy a mamboatra contenu ianao hoe mamola vola ny zavatra tianao aseho sy tianao amidy a ahitany olona anao de faharoa ihany koa hoe avadio ny profil anao mba ho zavatra mahasoa kokoa ny ao anatiny fandraika amin'ny zavatra tadiavinao a fa tsy hoe fanalana andro daholo ty manko tsika mila tonga saina fa le mahasoa ny resaka de noho izany a zavatra hijoroantsika de mahasoa aloha vao mahafinaritra tsika tsy nandray maika be any olona hoe zavatra mahafaly hoe reraka de andehanao mahafaly fa aleo aloha reraka de zao tanora zao de avetsika makamakaina ko zao hoe zao de anao tsy anao zavatra ankoatra mahafaly a de hibabavokany ao arinao zay momba niny teboka raha iny ya misaotra betsaka Giovanni fantaniko kely a miresaka moa ianao momba ny fampiasana ny tambazotra zany hoe ho an'ny mahasoa misy plateforme ve hoe ano moa zany misy tambazotra ve hoe tsaratsara kokoa ampiasaina amin'ny fialamboly a de ny sasany amin'ny asa manao tsara ve zany manana ao moa zany présence zany a eny amin'ny tambazotra maro samihafa arakaraka ny objectif anao misy hoe approprié kokoa ve sa hoe afaka atao amina ohatra hoe amin'ny Facebook de ao daholo ny rehetrarehetra no amboarina sa hoe misy plateforme hafa approprié recommandénao ohatra le izy moa zany mivelatra be le izy zay resaka zay fa le araka teneniko teo hoe ny votoatin'ny resakantsika ato amin'ity talikandroany ity de le mahasoa ihany zany hoe raha manana tanjona na mahafinaritra tadiavinao de tsy ho voaresantsika eto le izy fa misy
Fa ny afaka lazaiko hoe na ny Instagram na Facebook na TikTok dia afaka ampiasaina daholo amin'izay fitadiavanao opportunité zay. Indrindrandrindra moa ny LinkedIn ohatra mbola vitsivitsy ny tanora mampiasa anazy fa conseilleko antsika any hoe etrandrao. De lehibe mpampiasa zany ho resako eto ohatra hoe Facebook. Ny anahy vao nanomboka de Facebook zao no nataoko de tao daholo zany ahita zavatra rehetrarehetra. Le brandina aloha tonga de Facebook nataoko hoe ohatra hoe avy nanao volontariat de zaraiko le izy. Hoe inona nataoko, inona zavatra azoko. Nisy action nataoko de zaraiko, avy niasa de zaraiko. De ny ankoatran'izay indray hoe page-ny abonnéko za zao isan'ny tena hoe nanosika be anahy nanaovana nandraisana anjara tamin'ny Ali Dakar de tato anaty page-ny US Embassy no nahitako anazy. De misy page koa page ministère sy ny jeunesse, ministère tanora sy fanatanjahantena zao mandefa zavatra mahasofana koa ohatra de afaka arahana. De raha mitady zany ianao de ato anaty Facebook aloha no ahitana kokoa. Fa raha ohatra hoe izara ampirantiny tenanao fotsiny indray ianao de Instagram sy TikTok koa afaka ampiasanao amin'izany. TikTok koa misy offre de misy échange be dia be ao tsy mandihy sy mihirahira fotsiny ny zavatra any fa misy tena organisme mihitsy mampiasa an'ireny na ianao mizara ny tantaranao ohatra de misy orinasa mahita zavatra afaka ho ataonao zany de lasa manao échange ianao avy eo. Fa ny amin'ny TikTok sy Instagram tsy de ahitana opportunité loatra fa Facebook no ahitana kokoa. Fa izy telo indray afaka anaovana hibrandina ny markanao daholo. Saotra betsaka Giovanni amin'izay fanampanazavana izay. Misy vaovao moa atsika izay manaraka eny amin'ny tambajotra mampalahelo amin'ny fampiasan'ny ankizy sy ny tanora ny tambajotra mety miteraka favoazana izy ireny mitera-doza. Fanontaniana kely apetrako amin'ny Giovanni zany mahakasika noho ny firoborobon'ny fampiasana ny tambajotra serasera amin'izao fotoana izao inona no tokony hitandremana zany amin'ny fampiasana an'ireny tambajotra serasera ara-tsosialy ireny. Inona ny zavatra tsara tokony hitandremana, inona ny azon'izareny momba izay? Marina tokoa zany fanontaniana izany hoe be dia be scandale indrindrandrindra le tena miseho ny ato Madagasikara moa zany tsika izay manaraka an'le izy de be dia be. De ny torohevitra kely fotsiny angamba ny tiako hizarana hoe mba hitandremantsika mba tsy ho tratran'le zavatra ohatr'izany tsika de ny zavatra zaraintsika aloha indrindrandrindra mila de miantsika tsara hoe manaraka ny lalàna ve aloha satria lalàna aloha ny tsy maintsy jerevantsika voalohany hoe tsy mandika lalàna ve tsika amin'ity. Tena ray manko tsika manao zavatra de atsatsika misy lalàna mipetraka lalàna antsika nefa lalàna velona zavatra hafa de aveo tsika raha lalàna de mitentsika ka tsy nafantatra nefa ny lalàna de milaza fa tsy misy olona tokony tsy halala lalàna efa nampahafantarina daholo be. De zay aloha zany mila fantatsika. De faharoa ezahana arak'izay tratra ohatra ihany koa tsy hizarana information confidentielle atao anaty tambazotra serasera satria lasa ampiasain'ny olona animbanantsika ireny, animbanantsika. Be dia be ny information confidentielle fa raha ohatra hoe safidinao moa zany raha ohatra hoe voanisaka vokany ianao de hoe zarao. Fa raha te hitandra antsika de tsara mitandrina anaty zavatra zaraintsika indrindrandrindra ihany koa ohatra hoe position misy antsika de hoe tenena atao anaty réseau amin'ilay fotoanan'le izy mihitsy amin'ireny mety mampitranga ny resaka kidnapping sy ny sisa. De fanotelony le mifandraika amin'le resaka lalàna teo ihany ny réseaux sociaux zany raha ny fahitako anazy indrindrandrindra ny eto Madagasikara de mbola tsy tena misy cadre légal be tena hoe manaraka. Misy araky ny misy police contre la cybercriminalité ihany fa matetika rehefa misy mitorika le izy vao tratra ohatra manao tao foana. De noho izany tsika mila mifampianatra tsika mpampiasa tambazotra serasera mety hoe tsy ny namantsika na manodidina antsika mivantana no miopefy ato anaty tambazotra fa mety misy olona hafa tsy fantatsika. Fa fomba andraisantsika anjara amin'le
fampianarana fampiasana tambazotra ihany koa dia mila ny antsika ny atao fitaratra. Ohatran'ny hoe tsy fitaovana fitsikirana fiainan'olona ito zavatra ito, tsy natao hanimbanan'olona hifanenjehana fa araka ilay tenena teo toko zavatra mahasoa, ka raha misy olona tianao ampiana dia atao amin'ny fomba hafa fa tsy hoe amin'ny alalan'ny fifanarahana baraka ety amin'ny tambazotra serasera, sady na tsy ilay olona ary nefa baraka fa mety misy impact amin'ny imaginao ihany koa iny afaka elaela any dia mila mijery lavitra foana rehefa mampiasa anazy. Fanontaniana ohatry ny manitidina ansaiko Giovanni eto am-paresahana eto tsika. Manoana ny fahitanao ny resaka IA aloha voalohany indrindra sy ny resaka fake news ohatran'ny tsy hay intsony izay tena marina amin'izao. Ny IA aloha zany ny IA resaka fanaovako tamin'olona tamin'ny avako maly mihitsy hoe lasa mampitahotra be an'andry indrindrindra sao le hoe tsy fantatra hoe inona marina inona diso, manao sarin'olona ry zareo, manisy ohatra hoe accident dia tsy fantatra intsony hoe tena accident reny sa any hoe anakorotanana sain'olona. Kanefa ny IA misy vokatsoa be dia be. Raha nyrefesiko zany le izy, raha ny fandrefesako manokana dia mbola hatreto aloha mbola betsaka ny vokatsoa no voka-dratsiny. Ny fisorohana ilay voka-dratsiny tsy haiko loatra fa raha ny vokatsoa zao afaka tantaraiko ohatra hoe lasa misy karazana asa be dia be afaka vitany, izany hoe nandaniana fotoana taloha, nandaniana vola, dia nefa ny vitan'ny intelligence artificielle ao anaty fotoana fohy tsy mandany ninona akory. Dia ho an'ny mpiasa majinika sy ny micro entrepreneur moa zany matsapa an'izay utilité zay hoe ressource antsika kelikely indrindrandrindra ressource financière dia ampiany antsika mi-automatiser fonction be dia be dia mandeha tsara ilay izy. Fa marina koa amin'ny lafiny iray hoe manimba asan'olona ilay izy satria misy asa mety ho afaka fotoana fohy dia tsy izy intsony satria vitany IA tanteraka. Dia nefa ny amin'ny lafiny iray iny raha ny hevitro manokana tsy manina azy satria afaka atsoaty zany olona afaka hifantoka amin'ny zavatra hafa kokoa, ohatra hoe ilay asa ohatra hoe afaka hifantoka ny ankarovana ny tontolo iainana zany raha tena ohatra hoe tsy maintsy ho foana ilay asa. Fa dia pahangeza be moa iny dia ajantsika eo angambany. Fa ny resaka fake news indray tsy voasakana mihitsy ilay sady tena be dia be, fa ny fomba fahaizantsika mifiltre dia fomba filtrena voalohany aloha jerevana tsara ny source hoe izy ilay mipublie an'ilay zavatra. Olona manao anonyme anaty groupe Facebook ve, page efa malaza ratsy ve fa manaparitaka vaovao diso, sa hoe tsisy source fa miteniteny fotsiny anombana olona. Dia avy eo indray ilay izy raha ohatra hoe authentifié tsara daholo izany hoe source hoe zavatra azo atokisana ilay mipublie anazy dia avy eo indray mijery source hafa ianao tsy miompana amin'iny zavatra iray fotsiny. Indrindrandrindra moa izany hoe information tena importante be ilay izy hoe tena ilantsika fahafantarana anazy hoe marina satria dia mijery loha source hafa koa tsika mamoaka an'ilay vaovao mitovy fa tsy hoe mijanona amin'ny anankiray fotsiny. Dia izay ny hitako hoe zavatra afaka hisorohana mba tsy handaran'ny vaovao diso. Ia, misaotra betsaka Giovanni. Tsara fantatra daholo izany rehetrarehetra izany satria efa mitobaka ny fampiasana ny tambazotra nefa tsy ny tsirairay no mahafantatra ny pitsopitsony zany mba tokony hitandremana mba hahatonga ny tambazotra serasera ho lasa fitaovana hampandroso sy asoa fa tsy sanatria akory hoe mivoana amin'izay. Somary efa akaikaiky ny fotoanantsika, misy fanontaniana iray ihany hitako ato aloha tonga dia raisiko vetivety avy any amin'ny Rivoratsy mba miova. Inona ny paikady mahomby izy hanentanana ny tanora hahay ampiasa ny tambazotra serasera, tsy haiko rehefa vaovaty ve zay. Ie, tsy voapaly mivantana fa efa saika ilay votoatin-dresaka teo. Dia ny paikady raha ho anahy moa zany manentana ny manodidina anahy fotsiny dia zavatra tsotra fotsiny lazaiko hoe mahasoa foana aloha vao mahafinaritra. Ho an'izay namako rehetrarehetra mahafantatra izany hoe izaho mpiteny an'izany hoe aza sodoka amin'ny zavatra hoe mahafinaritra androany fotsiny fa omany aloha no avy dia ampiasao daholo izay ampilatananao hitondra any amin'ilay lalana tianao aleha. Dia ny tambazotra serasera antsika efa samy amin'ny tambazotra serasera be dia be ny afaka hitrandrana an'io dia afa-dio. Ity vidéo ity moa zany mety mijanona tao am-page ato mandritra ny 30 andro dia nisy fomba nanazavaiko anazy tany aloha tany hoe ohatran'ny ahoana ny ampiasana anazy amin'izay fotoana izay. Dia faharoa koa ho antsika tanora mihitsy sady ho valin'ilay fantaniana izany sady tonga dia fanentanana hoe
mihazakazaka be zavatra amin'izao be dia be ny olona raha eto Madagasikara manokana misy ny karazana asa be dia be ny tolotr'asa fa misy ny karazana asa bitsykely ny tolotr'asa dia ilay vitsy no jerevantsika hoe compétitif daholo zany zavatra rehetrarehetra zany hoe amin'ny maha compétition an'izany a dia izay tsara indrindra foana no voaray dia homany tsisy zavatra tampotampoka izany fa mila stratégie sy fanomanana sy paikady foana dia na facebookinao io fotsiny ary ohatra ny alefanao anaty CV ny lien ka zavatra tsara be ny ao ka jerevan'ny olona dia mety mampitombo ny point anao zany a anatin'izay zavatra akasainao atao. Ia, saotra betsaka Giovanni, somary nisy andraikidraikitra kely ny connexion fa fotoanantsika koa moa somary efa madiva, misy teny kely ve ahafahanao mamey an'izay resantsika androany izay na afatra ho an'ny mpanaraka antsika? Ie, ny teny farany moa zany dia efa teneniko tany voalohany ihany fa tsara amafisiko hoe aza laniana mihitsy ny fotoana fa raha mbola hitanay afaka manao zavatra tsara ianao atao anaty réseaux sociaux dia avatio zavatra tsara le tambazotra misy ianao dia ezao au maximum manaraka page izay fantatrao hoe mizara opportunité. Za manko zao ohatra misy mandeha faafatra miafina foana hoe ahoana nataoko nahatonga an'izao, ahoana nataoko dia tsy misy secret be ilay izy fa izay tena teneniko miharihary eto izay hoe manaraka page be dia be mihitsy dia mandefa candidature be dia be satria impossible tamiko raha ho ana manokana hoe zavatra mipetraka eto fotsiny dia manonofy dia mahazo fa nila miaritra io dia nila stratégie kely dia izay zaraintsika izay hoe ny anahy réseaux sociaux Facebook surtout izany tena nahitako tombontsoa dia afaka ataonareo ihany koa ilay izy fa tsisy sakana mihitsy. Zao ny Yali RLC Africa South Africa cohorte 22 online misokatra afaka mandefa candidature tsika dia jereo mombamomba an'ilay izy fa zavatra ohatr'izany tokony mameno actualité atsika be dia be koa ny page tsy teny fotsiny hoe youth opportunities Yellen Africa opportunity desk page nireo organisme international rehetrarehetra miasa eto Madagasikara ireo mandefa daholo ireo misy fotoana ireo mandefa sofanararaoatra ho antsika tanora dia abonneo daholo dia ialao le zavatra mandany fotoana fantatsika hoe mandany fotoana antsika fotsiny fa tsy mampandroso antsika dia izay ny afatra farany fa mangasitraka. Feno dia feno zany fizarana nataony zandry Giovanni zany ny resadresaka moa tsika androany mahakasika ny tambazotra serasera sy ny fampiasana azy amin'ny tsara ampivelarana ny tena sy ny fiarahamonina niaraka tamin'ny namana Giovanni Jimanson izay tanora mpitarika sy mainty malala ny Yali RLC zany izay feka programme izay ivatsian'ny départementam-panjakana amerikana. Giovanni koa dia araka ny nanambarantsika teo dia fiambana ao amin'ny parlementaire régional ny tanora aty amin'ny ranomasy Maindiana ary masivon'ny fandriampahalemana eo anivon'ny firenena mikambana. Mamerina fisaorana Giovanni amin'ny fotoana amin'ny fizarana feno dia feno misy ho tsakotsakoana ho an'ireo tanora sy ny olona rehetra izay manaraka antsika tamin'ity androany ity. Mankasitraka dia manampiresaka daholo. Eny ary izay koa no mamarina ny fotoanantsika androany ny fandarana itolka moa dia eto amin'ny page Facebook ny US Embassy Madagasikara zany ny any Masivo Amerikana manasanao anaraka hatrany ny vaovao amin'ny manaraka indray dia lohahevitra vaovao hafa indray no itsika eto amin'ny fandarana Embassy itolka. Izay koa no mamita ny mamarina fotoanantsika androany amin'ny manaraka indray. Marary soa.